mandeha ve izy zany? Bon, tsy haiko tsony mihitsy tony. Zay ngamba. Miarahaba antsika rehetra indray faly tafahoana amintsika rehetra indray Madame Edwige no miaraka aminareo somary efa elaela tokoa no tsy hita tetỳ amin'ny tambazotra Antsiraseraka kanefa dia miverina ho an'io satria hiresaka kely no momba an'ilay fiakarana an-tsehatra izay ho ataonay tropony Joely, tropo izay tarihan'ny Joely zany dia hiresaka kely momba an'izay fa ny voalohany indrindra aloha ny voalohanteny dia faly miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2020 sy 2021 dia mirary ny soa sy ny tsara indrindra ry tompoko zany Madame Edwige izany. Dia araky ny lazaiko teo dia hiresaka an'ilay spectacle izay ho avy amin'ny fahatelon'ny volana febroary ho avy izao zany ilay antsoina hoe Joely c'est du spectacle. Io zany moa kilalaon'ny teny kely amin'ilay anaran'ity pejy ity izay hoe c'est du Joely dia ilay spectacle zany natao hoe c'est du spectacle tsotsotra le izy fa inoko fa mahalaza azy. Dia ny tiako lazaina fotsiny dia izao maro ireo manontany na manontany tena hoe ho avy ao ve i Madame Edwige ny valiny dia tsotra ihany eny tompoko tsy maintsy ho avy ao aho satria izao zahay anie ka tropo iray ihany ka raha mijoro eo zany hoe Joely dia tsy maintsy manodidina azy eo izahay fa tsy afaka mandeha irery zany hoe Joely izany fa efa mivelona tanteraka miaraka aminay zany izy io ka dia tsy afa-misaraka aminay fa dia tsy maintsy mifampitaritarika eny izahay ka dia ny valiny dia ho avy eo tokoa ny tenako efa tonga eto Paris aho amin'izao fotoana izao nalainy teny amin'ny aéroport ahako tamin'ny omaly alina dia efa tena manomakomana izay amin'izao fotoana izao manamasaka ny zavatra rehetra. Joely moa no tena mitarika an'izy io fa izahay dia manaraka izay teneniny eo fotsiny satria za koa efa somary efa lehibe tsy dia maharaka loatra ny hoe inona no tokony atao sy ny sisa ny moviraka koa fa avelako izy daholo no mikarakara an'ilay izy zany fa hitako hoe tena afinaritra io lanonana io ny toerana moa dia tena nosafidiny mihitsy hoe tena teatra mihitsy salle de théâtre mihitsy zany no nalaina anaovana an'io fiankarana an-tsehatra io dia tena hitako hoe mahafinaritra aloha izay lafiny iray izay mandraso aloha iny anaran'izy teo Théâtre de la Clarté ao Boulogne-Billancourt izay ilay anaran'ilay toerana 3 février ho avy izao zany amin'ny fitora sasany no manomboka izy io lakamisy izy io izay aloha no tiako marihana lakamisy izy io eny lakamisy izy io kanefa tsara ho fantatra dia tsy hoe izy ity akory hoe lanonana mandra-maraina fa amin'ny sivy eo dia efa inoana fa mirava daholo isika rehetra ka afaka mamonjy ny tranontsika rehetra zany amin'izay fotoana izay ary afaka miasa tsara ny ampitsonina raha tsy hoe miditra amin'ny roa maraina nga ohatra dia izay no ekeko hoe somary mety hanahirana. Dia inona koa re no azoko lazaina manao masika mazava ho azy rehefa miditra ao tsy hamindra aretina aty amiko aty ianareo satria za efa somary marefo dia ny passe sanitaire ihany koa dia hosavaina satria aleo mailo rakizy fa tena efa mahery dia aretina coronavirus ka dia tsy maintsy mailo isika mba ho amin'ny fahasalamantsika rehetra. Ny tapakily dia efa nolazainy Joely ihany angamba sy nolazainy Joely kely hoe tsy misy eny an-toerana tsy misy tapakily eny so dia hoe tonga eny vao hoe eny vao hividy tsy misy eny fa tsy maintsy ao anatin'ilay roy izay apetrako ao io zany no hividiananareo an'ilay tapakily dia ao daholo no mividy na ny manitra na ny mpanan-karena satria vidin'ny ray ihany no ao fa tsy misy hoe VIP na hoe inona fa mitovy daholo isika rehetra amin'io fotoana io. Dia izay ngamba no azoko lazaina fa dia manome fotoana anareo amin'ny 3 février amin'ny fitora sasany Théâtre de la Clarté ao Boulogne-Billancourt dia mampanantena zavatra mahafinaritra fihaonana mahafinaritra be
ifankahita isika, ifankafantatra isika satria ela tokoa zay niarahana teto amin'ny tambazotro zay aleo mba miona sahoana ho inareo. Zay fa dia mirary ny sosiny tsara indrindra mandra-piona vetivety zay Madame Edviziany no niaraka taminareo teto.